tsara kolotsaina. Ny zavatra entina atao androany dia tsy sarim-pika fifanana sary natokana ho an'ireo mpaka sary tsy matianina izay mifantoka amin'ny resaka vakoka sy harena. Ny lohahevitra moa dia harem-pirenena tamin'ny Domondosy. Andihy amin'ny fahatelo ny tamin'ity taona ity, 14 teo no nandray anjara ny resaka dia iaraha-manao ny fikambanana ireny ny harena any France izay nanolotra ny loka ho an'ireo telo voalohany nahazo loka. Tratra fe nitanjona pilotinareo tamin'izay ny hoe tratra ve nitanjona tena tanjona dia ny hoe fanerana ny Madagasikara ny fikambanana harena ho fantatry ny olona ary manerana Madagasikara koa ny fanentanana. Manomboka amin'ny voatra ilay tanjona satria raha tamin'ny anihan'ny voalohany teo amin'ny ampolo folo na dimy mpanday anjara dia tamin'ity dia mba efapolo ny isan'ny mpanday anjara ary mamparitaka tao anatin'ny tanàna manerana Madagasikara anisany fahatany enina mety misatra miamisatra tamin'ny fampakasarana ny fikambanana Isataona zany taona misy an'ifana pikasary nampiavaka ny mpiandiany manaraka nampiavaka ny mpiandiany manaraka dia misy miara-piaraka an'ilay tanàna dia ny fanday anjara faharoa izay tena nampiavaka ny manaraka.